fampandrosoana dia tsy maintsy miainga amin'ny vokatra, miainga amin'ny asa. Dia tsika tantsaha anisan'ny manana anjara-pahaingesa be amin'izay fampandrosoana ny firenena, ny tanindrazana, ny fianakaviantsika, ny ankohonantsika dia entanina ary sika tantsaha rehetra mba handeha amin'izay lalana ny diabo izay raha misy eritreretintsika fa vonona tanteraka iohitra amin'ny mahatantsahantsika amin'ny fiainana. Dia manantona isika ny zavatra nalaina teo dia ao amin'ny tetikasa Fihariana fotoana mananjary amin'ny chambre de commerce angamba no atonosika dia ao sika tantsaha mandalo maka ny toromarika rehetrarehetra fa sika mandeha amin'izay lalana izay. Dia mila manaraka ny fenitra rehetrarehetra sika. Iny moa lefa lazaiko teo aloha teo hoe tsy zakatsika ny hanao an'izany raha tsy misy tohana fa ny tantely raha hiara-miasa amin'ny marina sika dia tsy maintsy mila vola io. Ka raha olona tsy afony vola, olona tsy misy vola dia tsy afaka manao an'izay. Izay indrindra no antony lazako antsika hoe isika hiady amin'ny sena nefa ny sena izay takisika ho azosika tsy manaiky ny vokatra izay hoe tsika raha tsy manara-penitra. Ka dia izay zany no angatahana amintsika mba hanao zavatra manara-penitra. Misaotra sika dia misaotra anao andriamanito président Andry Rajoelina fa lehibe ary sarobidy aminay ny asa rehetra sy vitanao tamin'ny tetikasa Fihariana. Fa nisan'ny sitraka an'izao ny tena fa ny vaovolombelona